dia mbola ho ampitomoana ho aminareo mandrakariva reny ny fahasoavana sy ny fiadanana ary avako avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Araka ny nitarian'ny mpitarika azy teo dia alady farany amin'ny volana anio dia androany koa izany tsika no mamarana ny lohahevitra hoe miaro ny olony ny tompo. Ahitana taratra izany fa misy loza na fahavalo na zavatra mananontany ny olony, dia izay no nifidianana an'izao lohahevitra izao. Eny fa na Jesoa Kristy azy hitantsika amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 1:20 teo dia nahitantsika fa dia nisy ireo izay ny fofo ny ainy ny sambotra azy sy ny sisa, ary iray amin'izany ny mpianatra izay efa fantatsika ihany ka na ny tompo azy izany dia nisy ireo tsy tia azy. Nojerentsika teo koa ny vakiana ny Isaia 3:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 tamin'ny voalohany dia nieritreritra hoe io notoriana satria tena manandanja marobe raha ohatra amin'ny fiainantsika andavanandro. Misimisy izao ny aretina, misimisy ny gripa, aretina manana, dia ohatran'ny hoe fanafodina vitamine, fampitanjahana ara-panahy mihitsy. Ty Isaia 3:7 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 tika dia tsara raha mba averenantsika vakiana any an-trano androany hariva alohan'ny atory, fa nofidiako ry havana ny pistily na ny taratasy nosoratan'ny Joda, dia ny Joda andininy 4:20 tsisy toko izy io fa ray ihany, dia ny andininy 4:20. Andao mba iarahantsika rehetra mamaky izany dia mba sokafantsika eo hatrany ahafahantsika miara-miombona ao anatin'izao toriteny izao. Joda andininy 4:20 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa: aro an'izay maro nareo mba tsy ho tafitohina, ary ametraka anareo tsy hanatsiny eo anoloan'ny voninany amin'ny firavoravony. Hatreo aloha izany. Dia ndao hanao fitariana kely aloha mikasika ny tontolo manodidina an'izao resaky Joda, namaranany ny taratasiny na ny epistiliny izao. Miaro ny olony mantsy ny tompo hoy isika, dia karazany miavaka le eto amin'ny Joda eto. Ny epistiliny Joda tony dia tsy mitovy amin'ireo le ohatra hoe nisoatan'i Paoly ho an'ny kristianina tany Roma. Inona izao ny anaran'izay? Romanina izay, ho an'ny Romanina izany. Ny tany Efesosy dia ho an'iza? Ho an'ny Efesianina izany. Fa eto manomboka eo amin'ny hoe Jakob, Jaona voalohany, Jaona faharoa, Jaona fahatelo, Petera voalohany, Petera faharoa, ary koa ny epistiliny Joda resahantsika ity toy le antsoina hoe epistily akapobe, na koa hoe epistily katolika. Ny dikan'le katolika ao anatin'izay tsy le hoe katolika romanina akory, fa le hoe amin'ny teny vahiny hoe universel, izany hoe nosoratana ho an'ny kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao, fa tsy voafetra teo amin'ilay tanàna ray na le firenena iray izany. Dikan'izay izany dia mivantana amintsika rehetra koa izao. Ary ny mpandinika ny epistily takany tony dia nanao fanamariana fa ny Petera faharoa toko faharoa dia mitovy amin'ity voalazany Joda ity mihitsy, satria samy miady amin'ireo mpanao fampianaran-diso tafiditra ao amin'ny fiangonana izy mirahalahy ireo izany. Dia ho jerentsika eto izany izao hoe ahoana, inona no iarovana, ahoana no ataon'Andriamanitra, ahoana no ataon'i Jesosy tompolohan'ny fiangonana iarovany ny fiangonana araka ny ahitantsika azy hoe maharo anareo mba tsy ho tafitohina. Dia amin'ny fizarana faharoa dia jerentsika ny hoe
ahoana ny ataontsika kristianina araka amin'ny fampianaran'ny Joda hitany amin'ity taratasy na epistily ity ry havana. Voalohany amin'izany ilay hoe ahoana ny arovan'Andriamanitra ny olona aloha dia ny fiainan'ny fiangonana tamin'ny andron'ny Joda dia nisy fahavalo anankiroa. Ny fahavalo iray voalohany dia any ivelan'ny fiangonana. Ireo any ivelan'ny fiangonana ireo dia tsy manao afa-tsy nanenjika ny fiangonana ary ny fofony en'ny fiangonana ary dia betsaka maty martyra tamin'izany. Zay ny fahavalo voalohany. Fa fahavalo faharoa dia nisy tamin'ireo mpin'ireo ihany koa izay ao amin'ny fiangonana ary ireo mpin'ireo ihany koa dia nanao fampianaran-diso. Ndao vakitsika ny andininy fahadimy amin'izao Joda zao zay hoe io ihany nosokafantsika tsy mamadibadika tsika fa eo ihany. Ilazany ny amin'izany mpanao fampianaran-diso zany ny andininy fahadimy hoy izy: ary tahampatsiaro anareo aho na dia efa fantatrareo raha teo aza ny zavatra rehetra fa rehefa novonjen'ny tompo afaka tany Egipta ny olona dia naringany ihany tao arian'izay izay naninona zay tsy nino. Zay zany le izy. Ka misy ireo olona fiangonana ihany fa tsy amin'ny finoana izy. Dia inona ny nataony? Andininy faefatra. Tamin'ny andron'ny Joda zany dia inona ny nataony? Andininy faefatra. Fa misy olona sasany efa niditra amin'ny sokosoko zay voasoratra fahiny amin'izany fahamelomana izany. Dia olona ratsy fanahy izay mamadika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho fijejojejoana sady mandany andry tokana dia Jesosy Kristy tompontsika. Roa no anamaritana eto ary amin'ny tinana an'ireo mpanao fampianaran-diso fahavalon'ny fiangonana tamin'ny andron'ny Joda tafiditra tao anatin'ny fiangonana ary anisan'ny mpinany izy ireo. Tsy amin'ny finoana sika andresana teo amin'ny ankapobeny fa zao ny fitondran-tenany aloha dia hafa mihitsy. Hitantsika hoe zany navadiny satria nahoana nararotiny le fahafahan'ny kristianina zany dia ohatran'ny hoe tsy maninona aloha na manao an'izao karazana fijangajangana sisao hitantsika dolo ny toyany rehefa avy eo fa nararotiny zany fahasoavany zany sy zany fahafahana izany. Dia faharoa koa izy ireo ke tena mandaha ny amin'ity hoe resaka momba ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy amin'ny mahampamonjy azy ity. Zay no zava-misy ry havana. Dia ireo fahavalon'ny fiangonan'ireo zany dia hoe nanafitohiny. Zay hitantsika eto. Tsy le manafitohina amin'ny fitentsika andavanandro na fahitantsika andavanandro hoe mety misy fihetsika nataon-drano na nafiteny nataony arina dia nanafitohina. Tsy zay akory ny tena heviny eto fa ny tena hevitry hoe manafitohina dia zao: mametraka vato eny amin'ny lalana mba hampinjera ny hafa zany. Manao izay hampinjera na hampalavo ny hafa miara-mamindra na miara-dalana na miara-mandehany zany. Zay zany le manafitohina eto. Dia hoe arovana mba tsy ho tafitohina ny fiangonana, mba tsy ho lavo ny fiangonana. Zay zany no ataon'ny tompo eto. Ry havana, tena hoe mandahan'Andriamanitra tompo sy Jesosy Kristy ary indrindra amin'ny mampamonjy azy nefa dia ao anatin'ny fiangonana ihany zany. Fanamelohan'Andriamanitra no fahaizana mafy miandry azy ireo araka ny ambarany ity taratasiny Joda ity zao. Ary ankehitriny amin'izao androntsika izao dia misy ny fampianarana izay milaza fa tsy Jesosy Kristy irery ihany no mahavonjy. Dia zay no mahatonga an'ireo karazam-piangonana, karazam-pivavahana, karazana foto-kevitra samihafa miely amin'ny androntsika izao ary mora miparitaka noho ny fisian'ny tambazotra ny tserasera izay mikorina ary mikorina mafy ankehitriny. Misy koa ny milaza fa ny famonjena dia miankina aminao, ianao ihany miezaka ataonao mahavoavonjy ianao ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy. Voavonjy ianao fa aza miandry ny hafa, aza manantena, efa lany andro zany fivavahana zany hoy ny hafa. Ary indrindra koa hoe tamin'ny mandrosony tsisy mivavaka tsony ozy sasany fa ny firenena mahantra no mbola sahirana sy mbola variana ao amin'izany karazana
fivavahana izany. Farany amin'ny androntsika izao dia misy ny karazam-piangonana, karazam-pivavahana izay tena fihetsiketsehana mirenty no be diabe ao anatin'izany, na hira na na fomba fiteny na fampiasana ny teknôlôjia dia tena mirety mihetsika. Fa izao natao hisarihana ny olona fotsiny ireny, ary ny tena voasarika aza dia ny tanora indrindra ry havana. Vitsy amin'izy ireny ny tena mitory fa Jesosy Kristy mpamonjy. Misy aza moa dia hoe ny kristianina tsy natao antra fa matoe anao antra dia misy ikan'izay fa ny kristianina tokony anakarena, sady marina ny diso izany. Ny tena zava-dehibe ny harenantsika dia ny soratra masina, ary indrindra Jesosy Kristy ilay mpamonjy. Dia tsy mahagaga tsika raha miteny hoe ampoa izy, ampiahy Jesosy zany. Zay zany no dikan'izay itony karazana fampianaran-diso tafiditra tao amin'ny fiangonana efa niaina tamin'ny andron'ny epistily ho an'ny Joda izany dia mbola hiainantsika ihany koa ankehitriny ry havana. Ary dia mila mitandrina zany tsika fa tsy halavitra tsika, akaiky atsika ry izy, ary indrindra mila mitandrina ny fotom-pisainana sy izay rehetra momba antsika, satria misy tonga dia fidininy sasany fotsiny hoe tena resy lahatra ny amin'izany iny tokoa toatra metimety amiko izany sy ny sisa ry havana. Izy ireo moa araka nambaran'ny Jode dia voamarika koa amin'ny lafiny fitondran-tena zany. Ary io ny tena maranako azy ary amin'ity hoe vatomaso lafaka, inona mety mampienjera mahalavo ny fiangonana ka hiarovan'ny tompo azy dia izao. Misy karazana fitondran-tena izay irina voizina tafiditra ary hatrany amin'ny fiangonana dia misy ny manaiky izany. Efa hatramin'ny andron'ny Joda zany efa hatramin'ny andron'ny taonjato voalohany zany tantara zany dao vakitsika mba hoe raha mahita ny andinin'ny fahafito, inona le karazana fitondran-tena na fomba fiaina, ary ezahana koa zao mba ho eken'ny fiangonana, mba ho tafiditra ao amin'ny fiangonana. Andinin'ny fahafito verset 7, inona ny voalaza ao? Ary toy izany koa Sodoma sy Gomora mba amin'ny tanàna manodidina azy, izay nijanganjanga tahaka azy koa ka lasa nanaraka nofo hafa, dia aseho ho fananarana amin'ny aretan'ny fijaliana amin'ny afo, maharitra mandrakizay. Inona zany izay nanaraka an'izany homosexualité izany dia ampijaliana amin'ny afo maharitra mandrakizay. Hoy i Joda eto zany, tena tsy misalasala izy ny laza an'izany, ary ny tena zava-doza ao dia efa misy ny fiangonana kristianina izay manaiky ary makatoa an'izany zany. Zava-doza fa dingany mbola mba tsy ho tonga amin'ny fiangonantsika sy ny vondrom-piangonana any ampita miara-miasa amintsika ny tahaka an'izany ry havana. Mba hiarovana ny aim-panahin'ny fiangonana ary dia mandray andraikitra mihitsy ny tompo. Dia hoy Joda hoe miaro ary maharo antsika Andriamanitra ray sy zanaka dia Jesosy Kristy tompo, satria Jesosy Kristy tompo ny lohan'ny fiangonana rehetra, ary izy nefa nanolotra ny tenany hanavitra hamonjy ny fiangonana. Miaro ary maharo antsika Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo ry havana. Tsy havelan'ny tompo hianjera ho lavo ho tafitohina izany amin'izao fiaina zao ka tsy tonga any amin'izay tanjona tiany tompo hatongavana isika ry havana. Ary izany nanomezany antsika ho ao ny soratra masina dia ny tenin'Andriamanitra vakina sy iainantsika isan'andro. Ary izany koa no nanomezany tompon'ny fiangonana mba hampitombo sy hampiorina amin'ny finoantsika ry havana, isaky ny miara-mivavaka tahaka izao tsika isaky ny alahady zany. Endrika hiarovan'ny tompo atsika hiarovan'ny tompo atsika fiangonana amin'ny alalan'ny aim-panahy izany, koa dia engany ry havana, engany mba ho tsapa atsika ary hiainantsika izany. Zao nirentsika teo ny hira 780 fiderana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitran'Andriamanitra, ditako hoe
tena sambatra stretrika tokoatsika tratr' izao andro izao. Fa misy aneny maniry tsatran'izany fa tsy afaka mety tsy salama, misy aza tena mety lasa nodomahitra sy ny toy izany. Fa mbola fitiavan'ny tompo antsika tsy ho lavo zany, tsy anjera zany, rahantsika midera ny tompo ry havana aty amin'ny fiangonana. Faharoa, fa inona kosa ny andraikitry mipino hoy aho, dia arak'izitantsika eto amin'ity joda ty ihany dao vakiantsika ny 20. Zay zany ny fizarana faharoa. Dao iarahana mamaky ary ny 20 ry havana verset 20. Fa ianareo kosa ary malala, dia atovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavah ao amin'ny fanahy masina. Zavatra efatra eo ny finosiny zany. Zany hoe androsoana amin'ny fanahy masina sy ny mivavaka izany ry havana. Mivavaka amin'ny fanahy masina izany. Voalohany, mifampitantana sy mifanohana ny mpino zany, mba hiorina amin'ny finoana an' Jesosy Kristy, izay le hoe miara-dalana resahana teo. Ka na sanatria misy lavo ary dia mba misy mpanarina aingana zany. Aza mahafoy, aza misaraka amin'ny mpino ry havana, ary izay mbola tombony antsika ty an-tany lavitra ty. Noho ny fisian'ny fiangonana, ireo mpiangona reo iray tapo aminao amin'ny tompo, aza misaraka amin'ireo mpino namantsika ireo. Faharoa, teneniny hoe miaina amin'ny fiainam-bavaka ao amin'ny fanahy masina. Tsy fahazarana fotsiny zany, fa tena fiainana mihitsy. Zany le ho ataontsika mba tsy hampalavo antsika na dia eo aza nefa ataon'ny tompo. Fahatelo, atao be ao am-po ny fiandrasana ny fiavian'i Jesosy Kristy, tsy variana amin'izao fiainana izao. Ary efatra sady fanosia hoe efatra ny tokony ho resahana ao anatin'izany 20 zany, dia hoe tandremana fatratra ny fiombonan'ny mpino zany. Azadinoana ny amin'ny fiombonana rehetra, ary raha amin'izay ombonantsika dia mifiarahana mandray fanasan'ny tompo. Aza-bangana mihitsy zany eo amin'ny fiainana. Fa nisan'ny arovan'ny tompo antsika mba tsy ho lavo zany, satria tena miombona amin'ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy isika ry havana. Tsy misy ilantsika ny fiangonana tokoa anie, raha toka tsy maro antsika ilay tompo ny fiangonana, dia Andriamanitra ary ny lohan'ny fiangonana dia Jesosy Kristy, ary indrindra ny fanahy masina izay miasa ao anatin'izany, ka mampiombona antsika iray tahaka an'izao, amantarantsika ny ankasitrahan'Andriamanitra zany. Rehefa arovan'ny tompo ny fiangonana, arovan'ny tompo ny mpino tsirairay avy, dia mpandresy isika. Ary rehefa mpandresy isika dia afaka midera ny tompo eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Dia izay namaranako ny toriteny, jereo ange le fiderany, ndao vakiantsika ny 15 namarana ny Joda nyity taratasiny ity. Ahoana le fiderana ato? Ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Zany ny fiderana ataon'ny mpandresy ry havana, dia tapitra ny volana irariana kristianina mpandresitsika. Amin'izay mety olana mahazo anao ny azadinoina fa na Jesosy aza dia miatrika izany, araka ny soratra masina izay vakiana tamintsika teo. Fa izao hoe ny tena hiafarantsika dia mahafinaritra mihitsy le atseony eto hoe aseo tsy anatsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana. Irariana ho tanteraka amiko sy ho tanteraka aminao zany, satria miaro ny olony ny tompo ry havana. Amen.